Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny afatra antsika amin'ity androany ity dia miantefa amin'ireo reny. Ny tantara manampahaizana anankiray manao hoe zao izy tamin'ny fahakeloko dia nilalao vorona anankiray. Rehefa nilalaoviko izany vorona zany amin'ny mahazaza dia tapaka noho ny zavatra izay nataoko tongon'izany vorona izany. Rehefa nahita an'iny ny reniko dia tezitra mafy ka niteny manao hoe no tapahanao izy tongon'iny vorona iny dia ho tapahany zanahary ihany koa ny tongonao. Nandeha herinandro taorianan'izany nilalao baolina zaho sy ireo namako dia nisy namingana ka tapaka ny tongotro ary izay nahatonga mandraka ankehitriny zao dia mandeha amin'ny chaise roulante. Ny tiantsika tongavana amin'izany ho anao reny malala, tadidio fa ny teny izay avoakanao izay miendrika fanozonana dia raisy ny tombo zanahary tahaka ny doan ka tsy maintsy hovaliany zanahary izany. Satria misy doan anankitelo izay tsy maintsy hovaliany zanahary na hoela na hoaingana. Ray amin'izy ireo izay doan ataony reny amin'ny zanany. Ka rehefa miteny zanaka ao na dia tezitra sy malahelo aza mamoaka teny mahery miendrika ozina na ratsy ho an'ny zanakao fa ho tanteraka amin'ny zanakao izany zavatra izany. Tantara ihany koa ny olona anankiray. Misy lehilahy anankiray izay nanambady ka niara-mipetraka tamin'ny vadiny sy ny reniny. Saingy ny vadiny sy ny reniny dia tsy mifanaraka isanandro fa miady lava. Ka ndray andro rehefa izy no tao an-trano avy niasa nahatazana ny reniny sy ny vadiny miady. Dia niteny ny reniny hoe mba avoto zao ry zanako fa io vadinao dia olona tsy manjary. Dia tsy hain'le lehilahy ny zavatra izay ataony, hiaro ny vadiny ve sa ny reniny. Rehefa avy eo izy nanapa-kevitra hivoaka. Rehefa nanapa-kevitra hivoaka izy dia tezitra mafy ny reniny ka niteny manao hoe tsy nanavitra ianao ka nandeha nivoaka matesa amin'ny toerana izay alehanao any. Lasa tokoa iny zaza iny na iny lehilahy nivoaka ny trano ka tratrany asa aloha tsy nahita tsony ny havanana sy ny ankavia ka teo izy voadona ny camion ka maty tsy trahadrano tao ambanin'izany camion zany. Ny tiantsika tongavana indraindray ianao reny, tezitra mafy amin'ny zavatra izay ataony zanakao. Tadidio fa ny olombelona na ny zaza eny fa na dia